ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanirahaba antsika rehetra ry avako malala tratry ity talata fa 4 ny volana janoary ity dia ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompony ameny ry havana ny fiainantsika izao mbola ao anatin'ny vanim-potoana fifampirarian-tsono ny taona vaovao sy ny krismasy ny taona 2024 raha teo izao. Ny voalahatra ho mofinainantsika io ry havako dia ny filazan-tsaramasina araka ny Mateo izay pirikiopa ihany tamin'ny alahady moa izy io. Mateo 4:4 ka hatramin'ny 4:4. Mateo 4:4 ka hatramin'ny 4:4. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ry havana izany mofinaina izany. Ary rehefa mby teo ampovoan'ny ranomasina sampy-kely tamin'izay dia natopatopan'ny alin-drano izy fa notoainan'ny rivotra ary tamin'ny fiambenana 4 amin'ny alina dia nankeny amin'ny mpianan'i Jesosy nitsangatsangana teny ambony ranomasina ary no nahita azy nitsangatsangana teny ambony ranomasina ny mpianatra dia raiky tahotra ka nanao hoe mahatotoy io dia niantso izy no nitahotra ary Jesosy niteny taminy araka tamin'izay hoe matoky fa izaho ihany aza matahotra ary beteka namaly azy ka nanao hoe tompoko raha ianao ihany dia asaivo manatona anao eny ambonin'ny rano ary hoy izy manatona dia niala tamin'ny sampy-kely Petera ka nandeha eto ambonin'ny rano hanatona an'i Jesosy. Fa raha nahita ny rivotra izy dia natahotra ary raha vao nilentika izy dia niantso hoe tompo vonjeo aho ary nanititra ny tanany niaraka tamin'izay Jesosy dia nandray azy ka nanao taminy hoe ry kely finoana nahoana ny anahany ianao ary rehefa niakatra teo an-tsampy-kely izy dia nitsahatra ny rivotra ary izay teo an-tsampy-kely dia niankovoka teo anatrehany ka nanao hoe zanak'Andriamanitra tokoa ianao ary no nitafita izy dia tonga teny an-tanety any Genesareta ary no nahafantatra azy ny tompon-tany teo dia naniraka tany amin'ny tany rehetra manodidina izy ka nitondra ny marary rehetra eo aminy ary nangataka tamin'ireo mba hamela azy hanendrina dia nisomotra avy avy tambany ihany aza ko na iza no nanendry dia sihitra na tokoa. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ity Mateo 4:4 izay novakitsika ity ny andininy fa alohan'izy io moa zany dia Jesosy namoky ny vahoaka ny olona 10,000 mahery ary ity repetratantsika ity ny Mateo 4:20 ka hatramin'ny 4:30 dia miresaka kosa ny Jesosy sy ny tafio-drivotra ny mpianatra sy ny tafio-drivotra. Jesosy nahita ny mpianatra tao anatin'ny tafio-drivotra sy ny onjan-dranomasina. Mampianatra antsika ity perikopy ity zany zay repetratantsika dia ahafahantsika mamantatra ny hoe ahoana moa ny lalana hitondran'Andriamanitra antsika. Lalana manahoana no asain'Andriamanitra andehanantsika ary eny am-pandehanana eny inona no ataon'Andriamanitra? Inona no ataon'Andriamanitra amin'ny lalana izay asaina alehantsika? Ny lalana andehanantsika rehefa ko malala ny lalan'ny mpanompon'Andriamanitra dia lalana izay asain'Andriamanitra alehany mazava io. Ao anatin'ny safiditsika nefa no hiasan'Andriamanitra amin'izay lalana asain'Andriamanitra alehantsika izany. Misafidy isika ekeny zany ao anatintsika dia manana fahafahana misafidy ankalalahana satria mpanompon'Andriamanitra isika. Manana ilay fahaiza-manavaka, manana ilay fahazavan-tsaina mahay mamantatra hoe ity ny lalana mahasoa, ity ny lalana tsy mahasoa satria mpanompon'Andriamanitra isika, ananantsika, onomen'Andriamanitra antsika ny fanahiny. Dia manana izay fahazavan-tsaina zay isika ka afaka mamantatra ao anatin'ny faneritena hoe mety ity lalana ity na tsy mety ity lalana ity. Ary dia amin'ny lalana izay isafidianantsika iny ka fantatsika sy maharesy lahatra antsika fa sitrapon'Andriamanitra dia amin'iny lalana iny anefany izay misy toe-javatra maro samihafa mety hitranga. Misy toe-javatra maro samihafa mety hitranga. Ray mantsy rehefa ko malala ny zavatra mitranga eo fiainantsika dia rehefa mandalo zavatsarotra isika dia mametra-panontaniana amin'ny hoe ity ve le lalana izay sitrapon'Andriamanitra sa tsy ity lalana andehanako ity? Toa mandalo zavatsarotra aho,
to mandalo zava-manahirana aho to mandalo akivina aho to mandalo olana amin'ny fiarahamonina aho to mandalo olana amin'ny mpiarabelona aho to mandalo tsy fahasalamana aho to mandalo olana amin'ny fiaraha-miasa amin'ny olana amin'ny zavatra maro samihafa de mety mametra-panontaniantsika eny ampandehanana eny manao hoe ity ve le lalana sa tsy raha lalana sitrapon'andriamanitra ve nahoana no mandalo zavatsarotra tahaka zany mety mametraka fanontaniana tahaka zany tsika afako malala fa ity perikopa eto am-piaratanantsika ity afako malala ny matitoko fareroeny folo dia manazava fa tena mety ho mandalo zavatsarotra mihitsy ny mpanompon'andriamanitra na dia ao anatin'ny lalana zay nasain'andriamanitra na andehanany mazava fotsiny zao aza ny bokin'ny joba de manazava amin'ny ataontsika hoe teolojian'ireo namany joba ry bilidada sy ny namany dia nanazava tamin'ny joba manao hoe raha vantany mandalo zavatsarotra ianao de tsy lalan'andriamanitra zay le nandehananao na misy zavatra nataonao tsy mifanaraka ny sitrapon'andriamanitra de ny ampandehanana matoa anao mandalo zava-manahirana matoa anao asa mahita olana ny ampandehanana de zao andiny tena fa misy zavatra zay tsy nety nataonao tao zay tsy voatery marina loatra raha ohatra ka jerena amin'ny tony matitoko fatrabiny folo tony joba moa de resy lahatra mihitsy tamin'izy telo mirahalahy manao hoe tsy hitako mihitsy efa adisoko izy telo mirahalahy manao hoe diskosy ianao ka aza mampandanky an'andriamanitra fa matoa ianao mijaly sy mangiry firy mandalo zava-manahirana de nandika ny sitrapon'andriamanitra ianao de i joba nanazava manao hoe tsy hitako zay ratsy nataoko izy telo lahy manao hoe misy ratsy nataonao matoa anao hiaran'ny zavatra mafy tahaka zao joba manao hoe tsy nanao ratsy mihitsy ko nahoana ny hiaran'ny zavatra ratsy tahaka zao dia io no mazava ho azy ny bokin'ny joba ny manazava ny tseny hoe fizantoetra zany hoe ny fizantoetra dia ao anatin'le sitrapon'andriamanitra ianao ao anatin'le lalana izay nasain'andriamanitra nale mihitsy ianao saingy misy ihany ny zavatsarotra amin'ity perikopa zay valazantsika ity le afako malala nomenantsika am'ty mofinaina ity ny andininy fa roa amby roapolo dia hoy ny filazan'ny soratra masina azy ary niaraka tamin'izay de nanery ny mpianatra iondrana atrampokely Jesoa hita eo alohany mandra-pandrava ny vahoaka inona ny zavatra nitranga rehefa avy namoky ny mpianatra namoky ny vahoaka Jesoa zany tamin'ny mofo dimy isan-drano-droa tamina fahagagana zay mazava fahagagana teo maso ny vahoaka an'andriamanitra vahoaka rehetra dia zao no nataony Jesoa ny vahoaka nampodiny nasainy nandeha tampitanety hoe mandehana mody anareo fa voky avy nen'ny tenin'andriamanitra sy ny fampianarana de niravahan Jesoa ny vahoaka Jesoa kosa nakany tendrombohitra ivavaka ary ny mpianatra hoy madio notereny andeha andeha sampokely hita ranomasina zany ny mpianatra dia notereny ary lay voambolana hoe niaraka tamin'izay ary de mbola milaza mihitsy hoe maiky Jesoa naniraka azy tonony hoe mandeha anaingana nareo mandeha anaingana mihitsy aza mita rehetrrehetra mitahany io ranomasina io zany hoe lay ranomasina zay onja sy tafio-drivotra de lalana tena nanereny Jesoa hoy ny filazany Matio azy lalana nampanirahany Jesoa mihitsy andehanany mpianatra mazava zany fa ny lalana nasain'ny Jesoa nandehanany mpianatra io de lalana fantatra Jesoa fa mety amin'ny mpianatra hoe mandehana mandeha amin'io sampokely io Jesoa ve naniraka ny mpianatra hiatrika tafio-drivotra sa Jesoa efa nahafantatra fa tokony ho tsy ho ela ny andalovan'ny mpianatra amin'ny tafio io ranomasina io satria efa mahazatra azy io Jesoa ve naniraka ny mpianatra andalo zavatsarotra sa ny zavatsarotra ny tonga ho azy tao anatin'ny lalan'ny mpianatra de mazava raha mamaky tsara ny tantara isika fa lay lalana nasain'andriamanitra nandanan'i Jesoa io lalana nasain'ny Jesoa nandanan'ny mpianatra io dia lalana mahazatra ny mpianatra loatra mpanarato izy mahazatra ny mpianatra loatra zany hoe olona matianina am'zany hoe fivezivezena ny ranomasina tahaka ny Galili reto mpianatra reto no zany tsy nanana olana mihitsy Jesoa mandeha anaingana mandeha makany fa izao rehavako malala aina de lalana mety ho mahazatra atsika aza lalana iveritsika ho haitsika aza ary indrindra na de lalana izay ataontsika hoe
efa mifanaraka tsara amin'ny sitrapon'andriamanitra de ho tsika hoe mety ahitantsika zavatsarotra eo zany no tsy hifampitsara atsika ry avako malala ndradray mantsika rehefa misy olona mitaraina amitsika manao hoe tena ohatrany sahirana kely ah my fiainana mandalo zava-manahirana kely ah de ndraindray tsika mitsara manao hoe mila mandiniteny ianao mila mibebaka ianao mila mifona ianao mila mantatra ny tenanao ianao sao de nanota eny tokoa tsy diso zany ry avako malala ny fibebahana atao isan'andro ny fifonana iaina ny mpino araka ny teny Martin Luther manao hoe ny mpino any de olona mifonana mibebaka isan'andro mba ho amarinina isan'andro fa izao ndraindray tsika mitsara ny olona manao hoe manao lay fampimiranana le équation tsotra hoe matoa diso matoa misy zavatsarotra lalovana na marary na inona na aretina na zava-manina de ny nanota mandrakariva tsy ry avako malala tsy voatery izany mihitsy na hoe matoa misy zavatra lalovana de tsitrapon'andriamanitra zay lay raha misy zavatrarotra lalovana de zao mandrakariva mamatsika manao hoe matoa misy zavatsarotra sitrapon'andriamanitra io tsy ry avako malala tena na de sitrapon'andriamanitra lay lalana andehanantsika na de ny tompo aza ny maniraka atsika nandeha am'lay lalana de zao mety mandalo zavatsarotra ihany ianao iainanao mpanompon'andriamanitra zany iainanao zany raha dekonina ianao iainanao zany raha loolona ianao fantatrao zany raha mpitandrina ianao tsapanao zany raha mpiandry ianao iainanao sy hitanao amin'ny fijoana vavolombelona zany raha mpandray fanasamy tompo anao fa raha karaky ny androsonao aza ndraindray ny toa hitanao zavatsarotra sy zava-manahirana isan-karazany zavatsarotra zay mety tsy mbola hitanao akory aza na de everinao zavatra tsotra sy mahazatra aza de indray fa ohatra misy olana ho azy fotsiny zao tsy ry afako malala tena mety mandalo zavatsarotra amin'ny mpanompon'andriamanitra na de lalana sitrapon'andriamanitra aza no andehanana tsy voatery rehefa misy zavatsarotra lalovana na zava-manahirana na tafitra de tsy de iteny mandrakariva manao hoe tsy sitrapon'andriamanitra ty lalako ty fa mifaharoa rehefa ko malala zao zay mamperitreritra ny tantarainy Matio ty de izao tsy jesokonina pisy lay tafio-drivotra okazava tsy jesosy zany ny teny manao hoe misy tafio-drivotra mba anelingelona ny lalandretom-pianatretina de efa zatrady azy izy amin'ny fiampitana amin'ny ranomasina tsy jesosy napisy ny tafio-drivotra tonga ny tafio-drivotra tsy ny mpianatra koa na niry manao hoe asio tafio-drivotra fa tonga ho azy ny tafio-drivotra lalàna ny zava-boary tsotra fotsiny zao eny an-dranomasina mety misy tafio-drivotra ety ambonin'ny tany mety misy loza voajanahary mety misy haitana mety misy tondra-drano mety misy lalàny zavatra maro samihafa mitrango eto ambonin'ny tany satria eto ambonin'ny tany sika nasian'andriamanitra lalàna ny mitondra zao zava-boary rehetra zao de mety misy lalàna ny natiora tsotra fotsiny zao na anton-javatra tsy miankina amitsika na koa anton-javatra hoe tsy miankina amin'andriamanitra andriamanitra tsy niantso loza ho an'ny mpianatra Jesoa eo andriamanitra tsy zany reavako malala andriamanitra fitiavana andriamanitra tsy hiantso loza hoe sanatria misy olo loza tsy zany andriamanitra fa tonga fotsiny izy satria zava-boary misy lalàna mifehy azy rehefa mandeha mivoaka eny amin'ny arabe ianao de mety ho vonin-kiripa rehefa mandeha eny an-dalana anao de mety rehefa mandeha miasa loatra ianao de mety ho sasatra lalàna ny zava-boary tsotra fotsiny zao zany tsy voatery hoe nisy karavasin'andriamanitra nikapoka ka dia vonin-kiripa na nanavy na narary vavony tsy ry afako malala fa manofo anao de mety marary ianao mety vizaka ianao mety trotraka ianao raha trotraka ianao de tsy voatery hiteny mandrakariva manao hoe nasian'andriamanitra karavasy nasiana tsy voatery ho zany mety ho zany raha ohatra ka nanota ianao fa raha ohatra ao anatin'ny fanajana ny sitrapon'andriamanitra ianao mpanompon'andriamanitra miaraka amin'andriamanitra de tsy zany andriamanitra ry avako malala no zany de eto alay tantara de zao tonga lay tafio-drivotra ary efa tonga lay tafio-drivotra ny olana de izao tsy mametra-panontaniana manao inona tonga ny tafio-drivotra fa mazava io rehefa tonga lay tafio-drivotra zay tsy niriny ny mpianatra tsy nalefan'i Jesoa de zao tonga kosa Jesoa zava-dehibe ohatsaina zany de zao manao hoe na de ao anatin'ny fanajana ny sitrapon'andriamanitra sy fanatanterahana ny fanomponao isan'andro azy ianao de mety misy lafin-javatra tsy miankina aminao tonga manelingelona ny fanompona manelingelona ny fiainana isan'andro fa izao ao anatin'io zavatsarotra kosa nefa ao Jesoa ao anatin'io zava-manahirana io amin'ny fotoana hitolomanao fatratra amin'ny fotoana mety mahavery fanantenananao amin'ny fotoana mety ho mahakivy ianao ary jereo tsara mitantara Matio azy fa aizina ozy aizina tsy nahitana mihitsy azy na Jesoa ary tsy fantatry ny mpianatra intsony ao anatin'io fotoana io ay ao anatin'io zavatsarotra io ao Jesoa
eo Jesosy tsy manary Jesosy hoy ny filaza matio azy hoe le vombola hoe mitsangatsangana mantsy de toy ny manamaivana loatra lay hoe Jesosy ve nitsangatsangana sa fa raha tena jerena lay fitantarany matio azy de hoe Jesosy nanara-maso Jesosy ny fehy zay tsy voafehy amin'ny mpianatra tsy voafehy amin'ny mpianatra ny onjan-dranomasina tsy voafehy amin'ny mpianatra ny tafiotra fa izao Jesosy ny fehy ilay onjan-dranomasina ka mitsangatsangana toy ny tsy manako tsisy ako ninina aminy lay zavatra mampitebiteby fantatra ny mpianatra lay zavatra mampitebiteby fantatra atsika iny Jesosy mitety azy ho toy ny tsisy na inona aminy zavatra tsy misy heviny amin'ny Jesosy akory lay zavatra mampitebiteby atsika zay ny tiany Matio teneny mpianatra mivoy fantatra ny tiany Jesosy tiany Matio teneny de hoe mitsangatsangana Jesosy zany hoe tsy ataony tsy mampaninina ny Jesosy miatrika lay zavatra sarotra zay mampatahotra atsika mazava ho azy ny teny moa teny hoe matoky aza matahotra za eo mahafehy ny zavatra rehetra na zavatra tsy niankina taminao na zavatra inona ny loharano zava-manahirana io matokify za eo mandrakariva o Jesosy aza matahotra rehefa ko malala ny tiana tenena zany de zao manao hoe io Andriamanitra lay Jesosy io de zao itsika ao anatin'ny zavatsarotra lalatsarotra na zavatra mety ho manahirana tsy niritsika de aza mieritreritra manao hoe narian'Andriamanitra na tsy hitan'Andriamanitra ho ny filaza amin'ny ny boky Isaia mpaminany tamin'ny zanak'Israely aza mieritreritra kory ianao na metra-panontaniana hoe miafina amin'Andriamanitra ny rary ny tokony hoa tsy miafina amin'Andriamanitra ny rary ny tokony anao fa eo Andriamanitra tsy hitanao fotsiny izy takon'lay zavatsarotra ny masonao takon'lay zava-manahirana de tsy hitanao ary ndrandray ary tsy fantanao akory hoe eo Jesosy aizy teo mandrakariva ary ny tsy nahitany Peteran'i Jesosy de tsotra be voalohany de ny tsy nahitany azy dia tsy noeritreretiny mihitsy eo Jesosy tsy inona niteny tamin'ny mpianatra hoe mandehana tonga de mandeha aingana mihitsy aza mitarehdretra lasa vita ranomasina za kosa mbola andeha hivavaka ny an-tendrombohitra de Petera sy ny mpianatra amin'io mieritreritra hoe Jesosy mbola mitokam-bavaka ny an-tendrombohitra Jesosy any an-tendrombohitra any izy itsika ety itsika zany manao zay ilaminana amin'ity fiainany ity tahaka atsika mieritreritra hoe ina moa ny idiran'Andriamanitra Andriamanitra any an-danitra any ambony any izy za miady amin'ny fiainako eto miady amin'ny valana retony eto miady amin'izay andaminako ny asako eto vinona moa Andriamanitra any izy any ambony any de zay natonga ny Petera tsy nieritreritra mihitsy tao an-tsain'ny Petera mihitsy hoe Jesosy angeka ka mety ho tonga amin'ny fotoana rehetra eo akaikiny amin'ny mety ahita azy amin'ny fotoana rehetra tsy tao an-tsain'ny Petera sy tao an-tsain'ny mpianatra zany hany ka rehefa tonga Jesosy de reveriny hoe matoto tsy ao an-tsainy mihitsy hoe Jesosy vetivety kely any an-tampon-tendrombohitra any ary afaka tonga eo akaikiny eo amin'ny fotoana rehetra de tsy fantatry Petera tsy fantatry ny mpianatra izy matoto io izy ahoana moa natonga ny Jesosy afaka hitety ranomasina ary Jesosy zao nandeha nilaoza ny tany ananina tany de ahoana ny atongavany eo ary de ndraindraiky io tsika zay rehavako malala lay ataontsika hoe fiheverana an'Andriamanitra ho tahaky ny olombelona de mahatonga atsika mieritreritra hoe as'Andriamanitra ange any izy na moa idiran'Andriamanitra am'ty fa de ataoko zay mampalamilamina ny teto aloha Andriamanitra fa de any ianao any an-danitra any de alamindamina azy anao fa ny ahy kosa de alao zakaiky moreto tsy rehavako malala tsy zany Andriamanitra afaka manatrika anao amin'ny fotoana rehetra ary indrindra amin'ny fotoana andalovanao sarotro satria izy ny nampandehanao an'io lalana io rehefa niteny tamin'ny Isaia manao hoe rehefa nofidiko de tsy mba nariko noho zany eo mandrakariva izy fa ny faharoa tsy nahitany Petera tsy nahafantaran'ny mpianatra an' Jesosy tsy hoe lay fiheverana ihany hoe Jesosy tavela tany an-tendrombohitra izy nandesa amrery ny lalany mpianatra nandesa amrery tamin'ny lalana zay nandrany tompo azy fa izao maizina koa ny andro maizina ny andro ny vombolana hoe haizina amin'ny Matio raha mamaky tsara de mampatsiaro antsika ny vombolan'ny Paska mampatsiaro antsika ny vombolan'ny Paska mampatsiaro antsika ny vombola ny haizin'ny herinandro masina mampatsiaro antsika ny haizina tamin'ny nahafatesan'i Jesosy ary eo Matio de mampiasa vombolana mihitsy maraina sy alina haizina sy mazava zany hoe tena tiany Matio atsiaro tsara mihitsy io mpamakiny ity perikiopa ity fa misy aizina ngendrandray matotsika tsy mahafantatra an' Jesosy dia misy aizina manakona atsika haizininny zany ary
dia mazava tsara aiziny tsy finoana aiziny tsy finoana zay io mitrango io aiziny tsy fahatokilanaandriamanitra aiziny fahatokisa tena samyrery zay io mitranga tsy nahafantara amy petera any jesoa io jereo tsara angeny voambolana nampiasain'ny petera hoy petera rehefa anteny jesoa matokia fa aza matahotra zao ihany ito de petera namalika nanao hoe tompoko raha ianao ihany dia asaovy manatina anao eny ambony rano aho raha jerena ny antsipria ny fehezanteny io dia fisalasalana no heviny fa tsy finoana akory raha tena jerena ny antsipirian'ilay fehezanteny de fisalasalana ny heviny raha jerena aminareo miteny frantsay mode conditionnel nampiasain'ny petera zany hoe manao hoe raha ohatra ary ka tena tsy matotoa io fa raha tenenao jesoa marina de anao fahagagana zay nydika de anaovy fahagagana ka asaivy manatona anao zay nydika mitady famantarana zany petera famantarana tsotra fotsiny zao tadiavin'ny petera io hoe porofoy amiko ka fa raha tena jesoa ianao fa tsy matotoa de asaivy manatona anao ah marina fa raha jerentsika amy lafiny de hoe mino petera fa raha tena jerena de misy fitadiavana famantarana tao ambadika ilay tenyny petera de eny ara-o jesoa manaiky jesoa avy ara-o jesoa kinona moa ampisalasalanao avy ara manatona aty dia io fa raha voananato ny petera mitafidrivotra mbola nitsoka ihany tsy hoe nijanona akory nitafidrivotra fa mbola nanatona ihany mbola nitsoka ihany mitafidrivotra ary raha vo nandrena tafidrivotra petera tany am'le tafidrivotra ny sainy de latsaky izy ina nydika zany ry avako malala jereo tsara raha mamaky raha sesinao tsara amy fanazavana de azonao fa zao ay ilay finoany petera tsy finoana mandresy ny tafidrivotra ay tsy ny fahagagana mihitsy akory no nampandresy ny tafidrivotra raha finoana mpitady fahagagana fotsiny ihany ny finoanao de zao mora resy ny tafidrotra tsy maharitra raha finoana ateraky ny fitadiavana famantarana fotsiny tahaky nataon'ny petera de zao tsy maharesy tafidrivotra latsaka ihany ianao tsy maharitra ny finoana fitadiavana fahagagana zay mahatonga ny tompony teny hoe ry kely finoana ny olona mpitady fahagagana de kely finoana ny finoana ateraky ny fahagagana sy ny famantarana finoana kely io teneniny tompo io ry kely finoana satria tsika mpitady fahagagana mantsy hoe andriamanitra anao fahagagana ataovy tongany zao anao fahagagana ataovy an'izao anao fahagagana mba ho hitako zao anao fahagagana de ataovy an'izao de hoy ny tompo anao hoe mety ho azo zany a mety homen'ny tompo zany satria mangataka an'izany ianao fa raha am'izay fahagagana zay ihany ny orenany finoanao de finoana kely zany ka tsy maharesy tafiotra tsy maharesy voatonga ny fizantoetra de tsy hita firy akory ny olona mahazo mety nangatajavatra tamin'andriamanitra fa avy eo tsy hitatsony na fiangonana azy firy akory ny olona nahazo fahagagana nasorotr'andriamanitra tamin'ny toerana ambony fa rehefa avy eo na mivavaka tsy tsarontsony firy akory ny olona nangataka nitarao tamin'andriamanitra anaovy an'izao andriamanitra fa raha tonga an'izao mba mahatsiaro anao de nomen'andriamanitra zany fa rehefa tonga tam'izany toerana zany izy andriamanitra tadidiny akory satria finoana ny famatotra tamin'ny fahagagana tamin'ny famantarana fotsiny ihany de nytoy ny tantara rehefa komalala novonjeny jesoa petera lay lalana mitondran'andriamanitra ny mpianatra ay lalana izay nitezan'andriamanitra mihitsy ny mpianatra fetam-pamarana zao ry avako malala niditra tao an-tsambokely jesoa hoe Matio niditra tao an-tsambokely jesoa rehefa niditra tao an-tsambokely jesoa de hoy ny filazan'ny Matio azy dia rehefa niakatra tao an-tsambokely jesoa de nitsahatra ny rivotra raha ohatra ka mamaky tsara ny ataontsika hoe filazantsaraka masina araka ny marika ianao na amin'ny filazantsara hafa dia ndraindray misy ao hoe jesoa ny teny ny tafidrivotra mitsara mijanona mangina fa hoy Matio hoe tsy niteny na inona mihitsy jesoa tsy niteny tamin'ny rivotra jesoa tsy niteny tamin'ny onjan-dranomasina jesoa fa raha avantany voatafiditra tao an-tsambokely fotsiny izy de nitsahatra ny tafidrivotra afako malalo ay tsy ny finoan'ny petera akory izay kely
tsy ny finoana fitadiavana famantarana akory no nampitsahatra ny tafio-drivotra nampitsahatra lay ola ny mpianatra rehetra fa Jesoa niditra tao an-tsampy kely amin'ny fotoana izay idiran'i Jesoa iakaran'i Jesoa itoeran'i Jesoa ao aminao ao amin'ny tokantranonao ao amin'ny fiangonanao ao amin'ny firenenao de zao mitsahatra ny tafio-drivotra mahatonga fahatonina mahatonga filaminana mahatonga fiadanana raha mamaky tsara ianareo midika ny teny hoe mitsahatra ny tafio-drivotra de mitsahatra ny korontana ny tebiteby ny teny frantsay antsoina hoe tribulation dia avy amina teny latina izy io teny latina zay raha tsy diso a tribulum izay tsy inona tsy akory fa ilay hazo fijaliana iny zany lay raha mijery hazo fijaliana nareo a de misy an'inyle mitsangana sy dia lay hazo be iny inony avin'ny teny hoe tribulation zany hoe milaza fangery firina toy ny milaza hoe raha vantany niditra tao an-tsampy kely Jesoa de no ny hazo fijaliany Kristy de zao mitondra fitoniana ny hazo fijaliany Kristy ny fahatongavany Kristy miantrano ao aminao ao amintsika de mahatonga fahatoniam-piainana ny lalan'Andriamanitra de avako malala eto am-pamaranana manomboka ataona vaovao ianao ny lalan'Andriamanitra na ny marimarina kokoa ny lalana sain'Andriamanitra andehananao de lalana sain'Andriamanitra andehananao de lalana atsapanao fa raha mandalo zavatsarotra ianao eo akaikinao izy lalana atsapanao fa mety misy zavatra tsy apoizinao eny am-pandehanana eny lalana anomanany tompo anao fa mety misy zava-manahirana tsy hoeritreretinao tsy niankina taminao mihitsy tsy niankina tamin'ny fitondrantenanao tsy niankina tamin'ny tsy fahaizanao fa mitranga fotsiny lay toe-javatra mety zany lalana sain'Andriamanitra andehananao nefa mety ahita zavatsarotra ianao fa izao eo akaikinao ao anatin'io zavatsarotra io Jesoa ary eo akaikinao tsy avy an-datsanao eo akaikinao tsy mitaizanao iankina amin'ny fahagagana fa iankina amin'ny finoana tena izy de lay Jesoa velona nandresin'ny fahafatesana iankina amin'ilay finoana tena izy de ny hazo fijaliany Kristy izay miantrano sy mitsatoka ao anatin'ny fonao sy ao anatin'ny tokantranonao matoky ary eo mpamaky vakina ity taona vaovao ity fa ny lalana hitondran'Andriamanitra anao de lalan'ny fiadanana na eo aza ny zavatsarotra sanatry mety hitranga satria ety ambonin'ny tany ianao de matokeo ny tompo aza matahotra fa eo akaikinao izy mitondra fahatonina sy fiadanana ivavaka isika tompo am'izotranao zahay noho ny teninao zay azonay novakina ka atakaranay fa Andriamanitra manatrika sy mahita ny fiainana isan'andro ianao tsy miova ny herinao tsy miova ianao nahazo zao rehetra zao ianao no mitondro zao rehetra zao ary ny zava-boary manontolo sy ny lalàna zany rehetra zany de ianao no mifehy azy omenao taona vaovao zay ankehitriny efa nametraka ny lalanay sy ny fiainanay teo ampelantananao zay tompo na ny fiangonana na ny isa-tokantrano na ny isam-batan'olona satria mpanomponao zay de am'izao taona vaovao zao ataovy hitanay enao amin'ny lalana rehetra zay hitondranao na mora na sarotra de ataovy hitanay enao ataovy miorina ny finoanay miorina ao aminao Jesoa nandresin'ny fahafatesana ianao Jesoa velona de ianao mampitony ny fonay ao anatin'ny fiadanana mamakivaky ty taony ty zay tompo ampandresio de mametraka ny fiainanay tsara avy eo ampelantananao jereo marary jereo manana orana jereo manana ady am-panahy jerevo ny famindramponao izy rehetra Jesoa mahatoky zahay fa eo akaikinao anao araka ny teninao manafatra anay hoe matoky aza matahotra izao ihany amen